ny am'izao fanarahandian'ny tompo zao a miorena mafy tsara amin'iny le vatosoa mandro soa amin'ny fahara ny andinin'ny voalohany a sy ny faefatra hoe ry Jesosy atanjao ty mpanolo tenanao. Rehefa hitantsika ary ny salamo a dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny voalohany zany a ka hatramin'ny fahafolo farany. Ataontsika mifo feno fitiavana an' Jesosy mihitsy manao hoe isaotra ny Jehova lalandava aho eo ambavako mandraka riva ny fiderana azy. Jehova ndreharehan'ny fanaiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza ny Jehova amiko ary eo ka hiara manandratra ny anarany isika. Mitady an' Jehova aho tena maly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahy any tavany. Ity olo-mandry ity miantso dia mihaino Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahorany Jehova ianareo olo-masina fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanoza aza tsy ampianina kanona fa izay mitady an' Jehova kosa dia tsy orony zava-tsoa akory. Amen. Miorena mafy tsara, ataovy hira ho an'ny tenanao mihitsy zany hira izany. Miorena mafy tsara amin'ilay vatotany ny tompo manambara fa ho sambatra sambatra to fa ho sambatra androso afara ny mpanompo ma. Ry Jesosy atanjao ataontsika mafimafy tsara. Ry Jesosy atanja ao ty mpanolo te miangavy mitalao talao kitenenao ton ao kareote tao zay mikambana mina ka ny foko alala ao tiovy ho tempony ao kareote na tao zay mikambana mina walalao tiovy ho tempony. Vavaka tsika iresaka amin'Andriamanitra, misaotra indrindra Jehova Andriamanitra ray ny amin'ity zoma andro aoriana ny fankalazana ny fahaleovantena ity. Faly be zay satria na eo ara ny fety maro samihafa dia tsy tokony hanakana anay mihitsy zany tsy hivavaka eto aminao, satria nge Jesosy araka ny teninao hoe zay mitady no mahita ary zay mandondona dia ho voambaravarana izy ho ianao. Ohatrany hoe tsy mety zany ny fonay Jesosy raha tsy manokana fotoana ionana aminao eto ny azoma. Na dia tao ihany ary ny tany anatin'ny saina hoe avy nandalo andro fety ny andro azoma dia tsy mety ny fora hoe andeha ho bangana ny andro tsy ionana aminao, satria nandraisana zavatra maro mantsy teto amin'izao fotoana izao. Maro ny olona nijoro vavolombelona Jesosy vokatry ny fiasanao nandritra n'izay fotoana ny raha nateto izay, dia mampirisika hatrany zany hanoy hatramin'ny farany. Ka raha tonga eto izay hitady anao, ianao ny tena tianay ho dediavina eto dia andreny feonao izay Jesosy amin'ity zoma hariva ity. Ny angatahanay dia mba tsy misy ho hitanay afa tsy ny vonina hatrao rery ihany.
de misy andra tafeno ary araky ny abean'ny voninahitra ao. Ianao nefa nametoko Jesosy hoe eo amin'ny toerana zay tsonareo ny anarako a, de eo anao maliko anareo sy hitahiko anareo. De eto indray zay no mitady anao amin'ity androany ity Jesosy a, omeo voninahitra ny anaranao masina, mankasitraka indrindra Jesosy a, de misy andra tafeno ary araky ny abean'ny voninahitra ao. Zay Jesosy a, tsy mba mahay nideranao tahaka amin'ny fanao ny anjely sy ny olo-masina ao an-danitra ao, fa tsotsotra ihany ny fahaizanay mideranao. Raiso fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka isika. Eny ary de misaotratsika tonga tamin'ity androany ity moa zany a, na de aoriana ny andro fety ary mety nisy ihany koa nitovy taminay tao anatin'ny saina hoe misy ve sa tsy misy ny androany, fa aoriana iza zao nanoatra an'izay tao anatin'ny saina teo misy ve sa tsy misy. Reny ino a, fa atsika efa mifametoky hoe misy zay a. Rehefa tsisy de manao filazana mihitsy amin'ny radio na amin'ny Facebook hoe tsy misy le izy, de zay mahatonga hoe tongava foana fa any amin'ny Facebook a no ahitanareo an'ilay hoe misy ve zoma fanavozana. Saika an-tany izy zao nahita tany amin'ny Facebook hoe misy androany, tsangano ambony an-tanany. Ataovy ambony hoe afahako mijery an'le atotanisany e. De nareo reny ve a, ny alalanareo misy na tsy misy any amin'ny Facebook mihitsy ve? Any amin'ny Facebook? De izy andray maheno any amin'ny radio raha hoe misy na tsy misy ny zoma fanavozana. Tsangano reny tanany ambony. Ataovy ambony hoe ajerena lisa. Nareo reny ve a, le andro latsinainy ve sa le zomany andrenesanareo an'izany? Satria mantsy a, ao amin'ny radio fa tsy nandefa spot tsony zay na annonce. Taloha mantsy misy annonce hoe zoma fanavozana sy fampiorenana, de tsy misy, de tsy nasina fa hoe latsinainy takariva amin'ny fampizara. Nareo ve latsinainy mba mahatsangany hoe afana mijery renforcetsika an'le ina mo namafisana an'le antso nge zany e. Ny eny atso. De aveo makatsy ny anao zao ino? Ny anao latsinainy amin'ny takariva amin'ny fampizara. Ny atoandro teo. De ianao zany raha tsisy an'le atoandro de tsy nalala ianao hoe misy. Latsinainy misy. De ny atoandro teo nanamafy. De ary ny anao zao mitovy ihany koa. Iza zany mpeo ny takariva amin'ny fampizara hoe atsangano ny tanany. Zay meo ny takariva amin'ny fampizara izy. Ohatrany hoe lasa mampirisika anareo mihitsy aho hoe ny takariva amin'ny fampizara amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. De eo no ilazana an'le hoe misy amin'ny alatsinainy. Ny anton'izay mantsy a, tena tsapako za manokana, mahatsapa hoe matiantoka be mihitsy raha vao tsy tonga amin'le fotoana anankiray. Satria za zao misy zavatra tena tsy haiko mihitsy a, de nianarako tamin'ire hirakambola. De nisy zavatra tsy haiko mihitsy a, nampianarin'ny hiraka Bertina kely. De raha vao banga le fotoana koa le zoma, de hitako mihitsy za io zao ny tena marina tsy de tena salama io. Misy zavatra voadony eto amin'ny tratrako ilany eto. De raha vao miteny mafy a de marary be mihitsy le izy. Eto raha vao na mandroaka devoleur tena mikipy fotsiny a, de ohatran'ny voadona mafy zay eto ny ana eto ambambamy foka eto. De raha ny tokony izy tena tokony nakaina kely aloha ny androany. Fa ny tsy fahafozako fotsiny an'le fiarahana sy le hoe misy zavatra tena tokony ianarana. Satria nareo moa miteny hoe pasteur tena mahay sy rehetrarehetra. Eny e, za aloha tsy hoe tondrona fa tena mahay mihitsy kosa aloha hoe marina zany. Saorana an Jesosy zany. Fa te hampahery anareo hoe tsy nahay ho azy raha tsisy nampianatra. De za tena liana zava-panahy be mihitsy a. De raha vao reny zavatra nyresahako taminareo teto reny a, de zavatra nitovoziko tamin'ireo hiraka, tamin'izany tsy de mbola nisy hiraka betsaka, fa tamin'ireo mpiandry ny asa tamiko. De misy koa ny ainaiko tamin'izany arary, de angoniko, de manana document be de be mihitsy aho an-trano. Tsy mbola ampahazato an'le zavatra hitako raha le zavatra nizarainy ny olana problème hoe raha vao miova lesona vaovao foana tsika, nefa le teo aloha raha tsy voafolako tsika mihitsy, de lasa ny eo ianarantsika de le teo aloha mevery, lasa mety tsy hay le teo aloha. De aza tsiny mihitsy na raha hoe misy zavatra efa nianarana de amafisina foana. Eritreretinareo hoe efa début janvier tsika nianatra momba ny oziny. Zany a, fa mbola be da be ny olona tsy mahay an'le oziny. Mbola betsaka amin'ny fanontaniana hoe de raha ohatran'izao mety ve le ozina raha distance, zay ve zany tsy maintsy mibebaka any amin'ny dadabe anay. Fa nga tsy haiko koa ndraindray hoe ohatrany hoe lasa matahotra na manontany hoe fa misy olona mampianatra zavatra hafa anareo ve ary hoa any.
satria misy olona efa nilaza hoe efa nianarako izy pastera fa lasa nisy zavatra nampisalasala anandray de io le mampanontany tena hoe inona le nampisalasalan'le olona tsy niorina tsara ve sa nisy mpampianatra hafa ndray koa nampianatra hoe misy mampianatra hoe tsy tokony atao ny fanapahana oziny de manontany hoe raha ito tanina nandrano kosa aloha azoko antoka raha FPVM tsy mampianatra an'izany fa ny eto rehetrarehetra ny hiraka sy ny pasteur rehetra de mahalala fa ty dada mihitsy nampianatra hoe mila tapahana ny oziny zay aloha de rahany zay fa eo tsy haiko mihitsy misy ve zay de teny moramora eny raha misy zay hoe pasteur misy mpampianatra eto amintsika na misy hiraka na pasteur mampianatra hoe tsy tokony tapahana ohatra zany teneniko zany de anatony mba ahafahako manontany anazy hoe azafady rahalahy inona ny mahatonga anao miresaka an'izany satria na eno resaka hoe tsika hono eo fomba amin'ny fahasoavana de tsy tapahana ozina tsony de zay le resaka de zana nazava mihitsy ny hoe tam'izay hoe tsy hoe za moa zany fonako azafady Jesosy fa le lesona ny anarako sy azoko tany amin'ny ray aman-dreny de nampianatra mihitsy ny hoe tsy hoe rehefa mba amin'ny fahasoavana de tsy tapahana ozina tsony fa satria anao jetilisa niova fo dikan'izany nandeha tany am'izao tontolo zao ianao ohatrany ianao zao avy lalao fotaka de tsy maintsy mandro ianao midio de zay ianao vao makao amin'ny trano ray nanazava an'izay teto mihitsy dikan'izay ny olona rehetra zay avy any amin'ny fiainana jetilisa iza taminareo natsiary fa niaina tamin'ny fiainana jetilisa taloha atsangany aloha ny arany tana no hita samy natsiary fa tany daholo tsika dikan'izany zay rehetrarehetra avany de tsy maintsy mibebaka de tapahana ozina vo afaka makao amin'ny Kristy mazava amintsika ve zay fanazavan'izay dikan'izany zany tsy nisy tamintsika rehetra eo zanak'Israely akory ka hoe zay efa zanak'Israely pastera de efa teo foana zay de tsy mila fanazanak'Israely ke mbola tapahana ozina rehefa mibebaka de le anao zany miala tao amin'ny Kristy afa-tsy ny olona zay efa tao amin'ny Kristy mihitsy hatramin'ny fahazazany afo zay hoe zay